nampimady manambana itokony. PP manara-penitra ny Tomasina sy Fianaratsoa mamofopofona kolikoly ny fananganana azy hoy ny Transparency International. Tsy fandriam-pahalemana manjaka ny fanafiana amin'ny tabiadina. Tokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray sy ny tsodiako ny tokantranonao amin'ity arivany alakamisy 12 ny volana Jolay taona 2024 ity. Tonga soa indray anao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fampianarana avy hatrany ary ny antsika misantatra ny fiarahana. Raikitra indray ny fitakina nataon'ireo mpiasa mpikirakira taratasy mpanadinana eo anivon'ny Knappmad tamin'ity androany ity. Mpiasa 200 nitsombola nandray ny vakasion tamin'ny taona 2024 ka ny takonjony. Tsy tanteraka nefa izany noho ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny raha-mataora atao amin'izy ireo hoy ny mpiasa nazahoana vaovao tamin'ity androany ity. Iando miaratiana Manu Randre Malala. Tsy nahazo vakasion tamin'ny herintaona ireto mpiasa mpikirakira taratasy mpanadinana manodidina ny 200 ireto. Mbola manainy amin'ny mety tsy sitrahan'izy ireo izany ireto mpiasa amin'ity taona ity ka nanao hetsika fanairana ny tompon'andraikitra amahana ny olana menjady amin'izy ireo. Nisy ny fionana nataony tamin'ny minisitra saingy tsy nahita teny mahakasika izany ny tenany. Tsy afaka naneho ny heviny ankalalany ireto farany noho ny sakana sy ny raha-mataora atao aminy raha nambara ny mpiasa iray. Tompon'andraikitra feno amin'ny fahalavorariany antota taratasy mpanadinana ireto mpiasa ireto. Efa tomomba nantsakany sy andavany avokoa ny mahakasika ny fikarakaranjany hoy ny mpiasa ka tsy tokony amavanina. Ny asa nefa ny asa fikarakarana ny taratasy fanadinam-panjakana efa vita ny asakany sy andavany mahakasika an'ity fanadinam-panjakana BBC 2021 ity. Nataonay ampahendrena, nataonay araka ny tokony ho izy izany rehetra izany. Nanantena izahay fa ho avy tokoa le vola. Androany ary izay nitako ny zoanay dia reny ny zavatra niseho teo ny antsoina polisy sy ny sisa nefa izay tsy afaka ny aninona. Dia izay zany ny zavatra niseho teo tsy afaka maneho ny hevitra izay fa menasy no azonay avy eo hoe atao izay ataonareo ary fa ny sujet tsy maintsy mivoaka eto. Izay nefa tsy afaka ny teny tsy mivoaka ny sujet fa mba mangataka ny zoanay izay. Dia tratran'ny menasy moa izay dia tsy afaka ny anonimina intsony fa mba milaza an'izao vaovao zao zany izay hoe misy trosa efa herintaona any vacation 2020 tsy azo. Matahotra koa izahay hoe tsy ho azo ny vacation 2021 nefa ny asa ty mafy. Ny engagement anjara me mihitsy andraikitra mihitsy miengage amindreo hoe raha misy erreur dia anay ny andraikitra ary miverina mihitsy io fanadinana io raha misy erreur ataonay. Contrôle isan'andro contrôle foana mba tsisy erreur na dia kely ary andeha atsakasy andavana andeha fanadinana amin'ny alatsinainy 0 erreur tsy mahazo fankasitrana na dia raha ihara hoe karakarany taratasy fanadinam-panjakana nahatonga ny 0 erreur fa tsisy mahafantatra akory izahay. Ministra tsy nitsidika taty na dia indray mandeha ary androany izy nandalo teo fa tindresaka taminay nefa izay mba nangataka fifampiresahana. Tsy takona fenina fa miariary toy ny vaiakandriny any tsy fisy ny fandraisana andraikitra amin'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy voafehitsony ny fitaontanana anka mahatonga tsy fihetezana maro. Voatsela akory no ny tokony ary ny taky ny karaman'izy ireo ny mpiasa ny fahasalamana. Androany dia ireo mpiasa mpikirakira tota taratasy mpanadinana indray no manambana itokony ary ny taky ny amoana ny vakasion'izy ireo izay tsy mbola azo tamin'ny taona 2024. Eo izay vaovao ny fanabeazana izay hatrany dia lafo ny telo lehibe no imasonina amin'ny fanamanana ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Hoy ny avy ao anivon'ny tompon'andraikitra ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Ny lafiny ara-teknika amin'ny fikarakarana lazadina, ny lafiny ara-pahasalamana ary ny fitandrona ny filaminana mba isorohana ny fiparitahany lazadina osika izay mitarika fikorontanan-tsaina ho an'ireo mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra. Misa 196 841 moa ireo mpiadina manerana ny nosy ka ny 595 sy iray hetsy ireo
ireo mpiadina manerana nosy ka ny 500 sy 520 sy iray hetsy moa ireo mpiadina amin'ny akapobeny raha toka 420 sy 500 sy arivo ny baccalauréat teknika ary ny fanofanana arakasa. Ny vavaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray isa dia mirongatra ary mahazovana ny resaka tsy fandriam-pahalemana manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voaroa andro lasa izay no nisy toeram-pivarotana zava-pisotro misy alcool voatafika teny Anosipatrana Atsinanana. Tsy mandeha tanam-polo fa mirongo fitaovam-piadiana hatrany ireo jiolahy eo am-panatanterahana izay asa ratsiny izay. Mialy rarinombana Tahirinena Ranarynirina. Tsy misy izay tsy mitaraina vokatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafiana amin'ny tapiadiana ireo mponina eny Anosipatrana Atsinanana. Ankoatra ny vakitrano dia nisa mahazo laka ihany koa ny fanafiana toeram-pivarotana enta-madinika sy ny toeram-pivarotana zava-pisotro misy alkaola. Tamin'ny talata lasa teo tokony tamin'ny 7 sy 6 alina dia bara iray teo andalam-pikatonana no nidiran'ireo jiolahy ankeriny. Miisa 5 teo ireo olon-dratsy ary samy nanao satroka ba sy arovava izy ireo. Tsy nisy ny ananafona ny naratra saingy norafiny ireo jiolahy avokoa ny vola maty nandritra io andro io izay mitetina 7 alina sy iray hetsy sy ireo entana maro tao an-tsena niaraka tamin'ny moto. Teo avelany varavarana teo dia nantany sigara izy dia lasa izy zany nandeha kely teo amin'ny 50 metra teo amin'ny pompy teo dia avany izy sady nijery taty ihany dia le anankiray zany dia niazakazaka be sady sary zany le basy dia niteny anay izy hoe tonga dia miditra dia mangina. Dia nametaka anazy zany izy hoe tonga dia midira hoa dia natahotra azy zany dia niditra dia tonga dia mikohaka hozy izy dia niteny izy hoe aiza ny vola dia zany mbola tsy niteny fa revadiko rino niteny hoe aza vonoina izy fa ato vola dia satria le any taoriana indray zany nanambana an'le vadiko dia nasiny kohaka koa zany ireo dia hitona tosiny dia dotofany body fotsy tao dia nitany izy aiza ny vola hozy izy dia ao ny vola ao anaty vatakely ao vola dia niditra izy dia nalainy le vola dia tsy rety fotsiny aveo vola ao izy tsisy vola tsony fa reo ihany ny vola ao dia le raha tany ireny zany teny rofy daholo izy ireo kanety sy ireo tokatoka tsara ireo dia nyrofiny ny kanety dia le toka mihajahaja le tokatoka avoavo ireny zany nyrofiny daholo dia aiza izy lakile ny moto io dia tsy aty ho ny lakile io fa any an-trano aiza nisy moto aty zany fotsiny tsisy lakile fa aiza ny lakile io fa pokako amin'ity lohany lao izy raha ohatra tsy mivoaka izay lakile zay dia miverina eny izy dia savasava taty dia hitany le lakileako le lakile ana moto zany hitany dia ty lesy le lakile dia izy hoe ndora napoka fa mandainga dia le ray zany teny raha zanak'elary eo izy efa napokako tamin'ity lohany lahy. Nisy tamin'ireo olona teo manodidina no nahatsikaritra ireo mpanafika na dia efa maizina aza ny andro saingy tsy nieritreritra azy ireo olon-dratsy. Miorohoro ireo mponina eny an-toerana manoloana ny zava-misy ka mangataka ireo tompon'andraikitra mba hijery izany sy hikaroka vahaolana faran'izay aingana amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Zalo baravarankely nangarangaro izy mamoto toka amin'ny alina azy zao dia za mahapiavaka hoe mpisotro toka ihany le olona fa le moto hitako natsosiko izay olona telo izy nanosika le moto moa zany dia telo mijanona tao an-trano tao nanamana basy fa niatsondreo le raha matonga mivoaka zay ny mpamarotra any be da be tena mamay be mihitsy tena mamay io le dia mpitandro ny filaminana ihany fa raha ny olona ke vao maheno hoe mitondra basy izy dia efa lasa mitsoka tsy azo ivoahana rivariva izay ny tena hita betsaka amin'izao zany dia vakivaky trano épicerie reny épicerie kely reny efa mahatsatsy impiry izay ao anatin'ray volany telo angambany tokony ara-iasa zany ny pôlisy amin'ny fokotany aty aminay aty fa aty aminay tena mamay be amin'izao. Efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity ary mbola mitohy ny fikarohana ireo olon-dratsy araka ny nambarany tompon'ny tsena voatafika. Raha tsy ahivina, basy tsy ara-dalàna izay nahitana basim-borona sy basy vita tanana ary basy kalaknikov miisa 730 no tratra tao amin'ny faritany Fianaratsoa. Ny 730 amin'ireo sarona tao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Nopotehana imasom-bahoaka izany tamin'io andro io. Ny 30 oktobra 2024 miisa 473 ireo baso azon'ny tafika sy ny zandary izay mitsinjara toy izao. Miisa 320 ny kalaknikov, 430 ny basom-borona raha miisa 530 kosa ny basy vita tanana.
Nopotehina tetsy amin'ny toby miaramila Kapsat izany no nanambara ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Rakotonirina fa maherin'ny 507 alina ireo fitaovam-piadiana miparitaka manegana any Madagasikara. Na dia teo aza ireny hetsika ireny dia tena lasa mirongatra ny fanafiana amin'ny tampiadiana amin'izany. Misy mihitsy ireo tamajotra mivarotra basy tratra ny mpitandron'ny filaminana. Saingy hatreto tsy hita ny anaty fitazonana an-tsokatra ny mpanao fanadihadiana ny olona ny andohan'ny basy. Fanontaniana miverimberina matetika amin'ny mpanara-baovao izay tsy mety hitambaly mahafa-po dia ny hoe firy sy firy ny basy tratra ampelantanan'ny Jolay izay. Inona ny vato misakana amin'ny fanadihadiana? Ny zavatra hita aloha dia mitomba hatrany ireo olona mitaraina omenao anatin'izany isan'andro raha tsy laza afa-tsy ny firongatry ny fanendana sy ny sintomahery. Hijanona ho fampanantenana pôkaty hatrany ve izany ny tokony omena fa andro fahalemana ny voaka malagasy mba hisian'ny fampandrosoana maharitra? Ny vaovao sosialy izay hatrany sy Denisy indray ny lalana mivoaka sy ny paritaka atao anaty tambajotra tserasera Facebook andro vitsivitsy lasa izay fa voarara ary mahavoasazy ny fivarotana sy fanaovana fanamiana miaramila na mitovy endrika sy loko aminy. Raha ny mpivarotra eny Beoririka izao izay nanaovany mpanao gazetiny fanadihadiana dia omaly vao tena nahafantatra ny zava-misy ny akabeazan'ireo mpivarotra ireo. Faty antoka avy hatramo no ateraka izany hoy ireto farany mialy raha rombana tahirinena ranarynirina. Miferitra tanteraka ireo mpivarotra mikasika ilay lalàna mandrara ny famarotana ireo fitafiana vairarime. Ankoatra ny fatsiantoka noho ny fiangonan'ny entana nalaina kanefa tsy azo amidy intsony dia nambaran'izy ireo fa anisan'ny mahasarika ireo mpividy sy herin'ny tsena ny fivarotana ireny fitafy ireny. Ho an'ireo mpivarotra eny Beoririka izao dia omaly ny ankamaroan'izy ireo vao nahafantatra ny fisian'ity lalàna ity indray. Nisy tamin'izy ireo no mbola nivarotra izany tamin'ity androany ity na dia teo aza ny fisian'ireo mpitandro filaminana ny hijery izany sy ny aodiaody teny an-toerana. Nambaran'ireo mpivarotra fa tokony hisy ny vahaolana rosin'ny fanjakana ho fitsinjovana azy ireo. Tapoka be nareresana an'ilay izy dia maro izay na eny hoe tsy azo amidy nefa ny stokazonay mbola be da be. Volanay mihitsy koa dia mba mitady solution koa izay hoe inona ny tokony ataonay. Efa ny saina zany ny amboarina hoe fa tsy azo amidy izy dia efa tsy maintsy miainao anatin'ny faty antoka koa ianao. Dia tokony ataon'ny fanjakana zany any amin'ilay fohy be ilay izy mihitsy ny tokony foanana. Dia volanay nefa mihitsy kao letana tsy maintsy amidy. Izay nefa mamelona vady aman-janaka mampianatra mpianatra manofa trano. Dia tokony zany hitadavan'ilay fanjakana vahaolana ilay izy satria ilay vola tsy vola kely hoe 500 000 na 250 000 miasa amin'ilay vola fa any amin'ny 5 millions 4 millions anoany zany masaka hoeny. Dia efa sanatrika hoe izay zany no fepetra tsy maintsy hovaisin'ny fanjakana dia ataonay aiza daholo fa netana sisa izay tsy lafinay nefa dia ilay vahaolana sy maromaro fivaisana zany mba angatanay amin'ilay fanjakana. Tena mandeha izy aloha tena mandeha izy izy zany tena hoe fototra ny fivelomanay eto. Vola tsy maintsy mihitsy efa ilay polisy manenjika be saroto be zareo amin'ilay verarime. Raha ohatra ny anahy zany hoe kely ny anany eo dia mba hoe amidiko aloha satria tsy dia tena mitovy kosa ilay izy dia izay ny asaiko mivarotra an'ilay izy hoe raha hoe verarime ohatra ny amin'ny polisy zany ity tsy mitovy raha mijery angamba tsisy itovizany mbola misy fanontany aloha hatramin'izao. Tsy ampy veny serasera mahakasika ny fampiarana ity lalàna ity raha tsy ahivina araka ny fehezan-dalàna 770 tsipika 830 izay nivoaka tamin'ny 13 Jolay 1770 dia sazy iray volana ka hatramin'ny 5 taona trano maizina sy fandoavana lamondy teletso ariary ka hatramin'ny 7 tapitrisa ariary no miandro ireo olona manao ny fanamiana na mari-boninahitra na marika famantarana ny sivily na miaramila iverany trano fonenany. Ny vaovao toekarena indray ary dia sampandra iray tsy tokony hisy eto Madagasikara ny SPM na ny State Procurement of Madagascar raha toka tsy misy fitraikany amin'ny vidin'entana eto Madagasikara. Mikaikaiky ny mpanjifa noho ny fiakarany PPN tampoka saingy voatery miaina amin'ny zava-misy ny vahoaka. Raha vorazafy mahenina sy Mateo Prince. Tsy vao izao no niakatra ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Tonjara lasa fiaina andavanandro ny olona sisy izany ka ny vola kely ampelantanana no tsy injaraina atao sakafo hoanina. Ireo mpivarotra madinika sy mpanao asa tanana no tsy maintsy manao fitsitsiana hitsinjovana ny ampitso. Dia atsinjarany fa dia lafo menaka na 500 dia raikitsy. Ny vary amin'ny kapoaka dia 500 ny vidanana amin'ny kapoaka. Ka tsy manam-bola izay.
manao asa tanana izay nefa ny asa tananay a mora kely ny andraisan'ny mpandray anazy nefa izay mividy maka ny any atsinjarany any amin'ny fangalana azy a lafo dia lafo dia zara izay raha ohatra hoe mba mahazo tomparitra kely hoe raha mampiasa vola izany izay a ohatra hoe mampiasa 2 hetsy a dia zara izay raha mahazo 2 alina tombaritra anay dia izay ny vidanana vary tsikelikely. Izay mividy isan'andro satria izay mitady isan'andro fa tsy manana hoe tonga dia atao tonga dia indray mividy. Tsy maintsy ampandeferina ny sasany satria izay tena priorité ihany aloha tsy maintsy première liste. Ohatra hoe vary, menaka aloha izany izao tsy dia si important intsony satria efa tena lafo. Le vola mihitsy itan'andro no tena indraindray raha tsy malafo e, tena tsy malafo mihitsy izany dia tsy maintsy eo ampelantanana tsy maintsy tsinjaraina kely. Ny taona 2010 sorarivo teo no nisokatra ny SPM na ny State Procurement of Madagascar sampandrarana atao hanafatra entana avy any ivelany. Tsy refeo nefa namiasana tsy ity sampandrara ity ary betsaka ireo manahy fa natao fanangonan-karena ireo mpanambola ihany. Mitombatra any nefa ny fanafaran'entana ataon'ny fanjakana raha toka manafatra fitaovana ny tokony atao mba ho lasa mpanondrana indray i Madagasikara. Dia matetika ny établissement public eto amintsika dia amin'ny voalohany izy tsara fa avy eo izy noho ny resaka corruption, noho ny resaka baiki politika, noho ny resaka katranatrano dia tsy dia tsara loatra ny fitantanana azy ary le izy ary vao maika lasa miteraka fahasahiranana. Hitantsika ireny mioermady, hitantsika jirama ohatran'ireny raha vao établissement public zany dia matetika idirana politika izy hoe mahalain'ny politika vola ao, olona ny mpanao politika ny lehibeany dia lasa ohatran'ny hoe lasa misy katranatrano izy dia tsy tena le but, tsy tena atteint zany le objectif fa lasa mivadika zavatra hafa le izy. Ny anahy aloha ny tena hitako hoe tsara indrindra dia coopérative ary coopérative tsy voatery hoe miainga avy amin'ny fanjakana fa tena hoe coopérative miainga avy amina olona tsara sitrapo rehetrarehetra manangana coopérative dia manao importation dia le coopérative zany migérer le marchandise mba hoe tena fanasoavana vola. Solution faharoa tena tiana ampidinina ny entana dia ny taux de change tsy maintsy midina. I taux de change io na ataonao nanangana établissement public ary enenao rehefa vao miakatra ny euro dia tsy maintsy miakatra daholo ny vidin'entany. Raha ijanonsehatra fanafaran'entana sy ho tontolo ara-batra ihany SPM sa tokony hoferina fotoana isany ohatra avy amin'ny taona ny maitso ahitra mba ahafahany mamesehatra ireo mpamokatra eto an-toerana. Ny varitra matso no mahazo tombony amin'ny SPM kanefa ny zava-misy amin'izao dia mitobaka ireo mpivaritra. Marina fa hitarafana ny fahantrana ny fahamaroan'ny mpivaritra tsy tokony ampitoviana amin'izay mitrangany amin'ireo firenena efa matanjaka raha toe-karena ka mifamatra ny fampandrosoana sy ny famokarana ny fanjifana na ny atao hoe société de consommation. Raha mijery lavitra tokoa ny fanjakana dia ireo fitaovana hoentina mamokatra no afarana amin'ny alalan'ny SPM mba hisian'ny fanoitinana akora sy vokatra eto ka ahafahana mamorona asa. Izany hoe misy tombony ho an'ny firenena na ilay antsoina hoe valeur ajoutée. Tsy mahita fandrosoana maharitra mantsy raha hoe varitra fotsiny fa ny famokarana no afaka miantoka izany. Eo amin'ny vaovao tapatapany indray dia taxi brosy marika Sprinter iray avy any Fianaratsoa azo any Vaingandrano indray androany notadoza teny ifanadina. Raha ny loharambavao dia fandehanana mafy no natonga ny loza ka nivarina tany akadiny fiara. Avokany pandemia 7 ny fantatra fa naratra ary potika tsy nisy nraisina ny fiara. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy. Raha tsy aivina dia vao afakomaly no nitrangana lozam-pifamovoizana namoizana ain'olona tamin'ny lalam-pirenena 520 eny. Vaovao ny fanatanjahantena dia itojo Andriatsitoaina no atleta malagasy hitondra ny sainam-pirenena malagasy Ariaro ny vonaim-pirenena mandritra ny lalao olimpika ho tanterahana any Tokyo ny 13 Jolay hatramin'ny 9 Aogositra ho avy izao. Ny tenany izay efa nibata amboara marobe tamin'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja fibatana Fonjamby saingy sambany kosa izy no andray anjara amin'ny lalao olimpika.
Zay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany tena nanapa-kevitra ny tsy andray anjara anatin'ny fiadina ny amboara Madagasikara ihany koa ny Zanakala FC izay misolo tena ny faritra Matsatram-bony. Tsy tonga niatrika ny mpifanandrana tamin'ny nandritra ny lalao izay nototosaina atao amin'ny kianjany Ampasambazaha Fianarantsoa mantsy ity ekipa ity farany izay ekipa fandiminy niara-tsy ho mpifaninana amin'ny fiadina izay tompon-daka ny Madagasikara atao riny ny Fosa Junior ny kitana ny FC Ilakaka ary ny 3FB any Toliara. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia vahoaka analiny no nidina andalambe atao Frantsa nanomboka omaly noho tsy fankasitrahana izy ireo ny fepetra ara-pahasalamana vaovao napetraky ny mpitondra fanjakana entina hiadina ny fiparitana valan'aretina Covid-19 variant Delta any la Frantsa. Ankilana nefa dia tsy mitsamiakatra ny isan'ireo olona marary ny Covid-19 any la Frantsa amin'izao fotoana izao. Anjavandre maefa sy toky raha maro lahy. Raha nankalaza ny fetim-pirenena omaly ny Frantsay dia vahoaka maherin'roa alina kosa no nidina an-dalambe manerana amin'ny Frantsa nanomboka omaly. Tsakasitrahan'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron mikasika ireo fepetra ara-pahasalamana vaovao hisorohana ny mety hiparitany valan'aretina variant Delta. Isan'izany fepetra izany ny tsy maintsy ametrahana passe sanitaire alohan'ny hidirana amina toerana iray. Tsy maintsy manao vaksiny ihany koa ny mpitsabo ary tsy maintsy manao vaksiny fantelony avokoa ny rehetra hanamafisana ny riverovana. Miendrika ity jadona sy manohitohina ny fahalalana nefa io fanapahan-kevitra io ireto mpanao fihetsiketsehana ireto. Milaza ny tsembatra amin'ny fanapahan-keviny kosa ny governemanta Frantsay izay efa mikasa ny ametraka volavolan-dalàna eny anivony anteny mera mikasika io fanapahan-kevitra io. Ho an'io malalaroby moa dia nahitana tranga vaovao misy 9 arivo tao a Frantsa. Efa mihoatra andro tapitrisa kosa ireo Frantsay manana fotoana amin'ny mpitsabo hanao vaksiny. Ny vaovao politika indray dia niakatra fitsarana androany tena nivony fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny rara fitoriana napetraky Clémence Rarinirina ny tompon'andraikitra eo anivony commune Antananarivo renivohitra. Nahatra ora maro ny fanadadiana nataony mpitsara nandritra n'ity fotoam-pitsarana tetsy anosy tamin'ny androany ity. Natsiprianzay eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakotomalala. Tsy nanara-dalàna ny fomba nandraisana fanapahan-kevitra no raisin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra hoy ny mpisolo vavany Clémence Rarinirina mpitory tena nivony fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Araky ny voalazan'ny lalàna moa zany ilay lalàna 2014-020 mahakasika ny collectivité territoriale décentralisée raha ny andininy fafitoam-pefolo fotsiny no jerentsika dia hoe ny délibération ny conseil dia tsy maintsy manaja ny fepetra voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana sy ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ny zavatra nisy zany dia ny hoe nisy ny délibération indroa metaona izay navoaka ny teo amin'ny conseil municipal. Ny andininy fahatelo amby valopolo amin'ilay lalàna voalazako teo ilay 2014-020 dia manipika mazava tsara fa tsy afaka manao fivoriana tsara mpitaona mihoatra ny indray mandeha ny commune zany na ny collectivité territoriale décentralisée. Zany hoe ireo délibération anankiroa tao anatin'ny volana jona izay voalazako teo ireo zany dia niraisina tamina session extraordinaire anankiroa dia tsy manaja ilay fepetra voalaza ny andininy fahatelo amby valopolo ao anatin'ilay lalàna 2014-020 ka izay no natonga ny mpitory Clémence Rarinirina zany nametraka ny fitohina tetỳ amin'ny tribunal administratif izay fitsarana mahefa mahakasika ny fanapahan-kevitra raisina eo anatrehan'ny collectivité territoriale décentralisée anisan'izay ny commune urbaine Antananarivo. Dia ny zavatra nandeha androany zany ny lohavana fangatahana fanafoanana an'io délibération io dia nisy ilay source exécution izay natao androany. Raha araka ny vaovao voaray androany ariva dia nolaviny ity rafi-pitsarana ity ny fitoriana napetraky Clémence Rarinirina. Voalaza fa tsy voaja ny fiampitoana afahana nametrahana izany ny fitoriana izany. Fanampiantso mpanao gazety androany ny antoko politika maromaro izay mivohy ny fitakiana ireo nosy malagasy bodony ny Frantsay ireo. Nisy ny fihaonana teo amin'izy ireo sy minisitry ny rarambahiny mantsy tamin'ny talata lasa teo ka nanao tatitra momba izay ireto antoko politika ireto tamin'ity androany ity. Ny Antsiprianzay eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakotomalala.
Ny talatalasa teo nisy ny fionana teo amin'ireto atoko politika ireto niaraka tamin'ny sitrandraraham-bahiny malagasy. Momba ny famerenana ireo nosy malagasy bodony frantsay no atao fionana. Tsy nahafapo ny fionana hoy ireto antoko politika misy 5 ireto. Commission mixte dia mbola marihana trano ka samy milaza zany no tompon'ireo nosy ireo na amin'ny frantsay na amin'ny malagasy ka aminay araky ny diversement toko dia tokony manaiky aloha ny fiandrianan'ny malagasy amin'ireo nosy ireo frantsay zay voatoizana ny resaka. Rehefa tsy hanaiky an'izay izy a dia constatena ny différent entina amin'ny comité international de justice miaraka mitondra an'izany amin'ny comité international de justice andreny tsaraina andraraha dia araky ny tena namana teo tsy afa-po za izy amin'ny asa ataon'ny fitondrana malagasy taky andronosy malagasy zao hoe ahoana ny tena politika ny fitondrana malagasy momba andronosy malagasy zao. Faharoa, manentana ny hery velona rehetra hivondrona sy ara-entana hitaky ireo nosy malagasy ireo na mpanohitra zany na mpanona ndao hiara-iasa taky andreo nosy malagasy ireo ary manasa andreo hoe fikamanandreo zay amin'ny talaty zao mety etapatana mety amin'ny toerakafo volazena daholo amin'ny talata amin'ny 7 maraina andinika mahakasika ny asa atao mahakasika an'izany fa tokony nisy asa atao araky ny lazaintsika amin'le feteny samihafa zaraina aminareo hoe tsy misy afa-tsy mifiresakiny sy fiara-mientany vahoaka malagasy no andro iarovana nosy malagasy ireo. Misy ady samihafa tokony atao ara-diplomatika sy ny sisa fa ny fisina herim-bahoaka amin'ny joro miazo ny nosy malagasy no tena lehibe indrindra. Raha iverenana zava-nisy roa taona latsaka kely zay dia efa nisy ny fakakevitra natao ny mpitondra fanjakana malagasy kanefa tsy misy akony akory. Fa ny lalam-panorenana dia miantoka ny fahafahana sy ny zony ny fikambanana. Raha haintsika ny manaja ary mampiasa izany sy ny lalàna rehetra dia ho tsapa ny vokatsoa entiny izay zavatra izay. Ny fanjakana amin'izao kosa ve manaja izany tahaka ny anak'Andriamaso sy ampanaja hatrany izany eto amin'ny firenena. Ny nantsiprian'izay ary eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky Ramarla. Raha faritana tsotsotra ny lalam-panorenana amin'ny firenena dia karazan-dalàna manoro ny fomba fiasan'ny gouvernemanta. Milaza izy hoe ahoana ny mifidy ny filoham-pirenena, firy taona izy ny tokony mijanona eo. Milaza koa lalam-panorenana hoe inona lalàna azo apetraka. Ny zava-misy ankehitriny dia tsy voaja lalam-panorenana. Ny amaro ny kolikoly niteraka tsy firindrany ny fiainam-pirenena zany ka nampirongatra ny fanitrana sy ny tsy fandriampahalemana. Mikorotana ihany koa ny fiarahamonina. Izany indrindra mahatonga ny mpanohitra iroso amin'ny fikaonan-doha nasionaly. Tsy maintsy atao izay ahatonga ny olona rehetra samby atsiaro tena mba hiaro sy hitandro mandrakariva izany lalam-panorenana izany satria efa tsy mitandro ny mpitondra efa tsy mitandro tondianak'Andriamasina lalam-panorenana ny mpitondra dia tsy maintsy ny vahoaka amin'izay ho hitanareo fanambarana sy ny fanazavana zany hoe tany manitsakitsaka ny lalam-panorenana zany, mpitondra manitsakitsaka ny lalam-panorenana zany ary ny tompona ndraikitra tsy manaja ny lalàna velona misy sy ny lalàna fototra misy eto amin'ny firenena. Amintsika miresaka zao dia manomana an'ireo ilay dinika izay ho resahana amin'io fionan-doham-pirenena daholo manam-pahaizana rehetra na ny expert filazantsika azy. Dia anjarantsika zany miantso an'ireo ilay olona, manentana an'ireo ilay olona, ireo ilay fikambanana izay hitanareo satria ho avy daholo ireo mpanohitra hoe aminareo izay mahatsapa na syndicat izy na olon-tsotra izy ka tsy mitovy hevitra. Hatramin'ny joroan'ny repoblika faha-efatra tsy voaja lalam-panorenana. Ny zava-doza manamarina izany fandikan-dalam-panorenana izany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Tamin'ity fitondrana Rajoelina nanomboka ny taona 2014 ity ny tena maro izany fandikan-dalàna izany. Mbola mahabe ny ady hevitra ny fantsina lalam-panorenana no kasaina atao ny 17 Mey 2014. Voalaza fa 19 tao anaty lalam-panorenana no kasaina atao.
isan'izany ny mikasika ny fandavana ny antenimieran-dolona sy ny lehibe ny faritra. Ho an'ity farany ity dia tsy mbola voahaja ny 450 izay milaza fa lehibe ny faritra dia olom-boafidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisan'ny rehetra anjara. Ankehitriny dia novaina ho gouvernoura tamin'ny alalan'ny didim-panjakana izany sationany amin'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ireto manaraka ireto. Ny 10 fahalalahana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana ny manao gazety. Tamin'ity fitondrana ity dia maro ireo mpanao gazety niakatra fitsarana sy nahiditra-ponja toa ny Arfinina Rahelsoa. Tamin'ny volana Jona lasa teo moa dia nisy siatrany ny fandrahonana mpanao gazety nataony ny fanjakana toy ny nahazo an'i Gaël Borgia izay namoaka andian-dahatsoratra mahakasika ny kere any atsimo. Mbola porofo iray ihany koa nampidirana aponja ireo 12 menada izay nikasa iaino ny tatitry ny solombavambahoaka Tim ny 20 febroary lasa teo. Ny 12 mananjo alala vaovao ny tsiraray. Ny 5 febroary lasa teo dia nesorina tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana ny fandefasana ny haino aman-jery MBS amin'ireo fahitalavitra miainga amin'ny zanabolana toy ny Canal Sat sy ny Parabole Madagasikara. Mariana fa iray andro mialohan'ny fitsangatsanganana nataony miara-manonjana namoahana io ary mbola miatra hatramin'ny androany. Mbola manamafy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ihany koa ny famoahana didim-panjakana natao ministera 10 ny 12 aprily 2024 mikasika ny fampiatoana ny fandaharana ka isan'izany miara-manonja. Ny 12 ny fahalalahana mivezivezy ankalalahana eto Madagasikara. Tsy voaela zao natao andromaso ary anjehana fatratra ny Filomary Karavalmanana rehefa mivezivezy toy ny dia ny tany Mangamila izay nisakana ny zandary ny 5 Jona lasa teo. Mariana fa namanana sata mifehy aza ity filoham-pirenena teo aloha ity araka ny lalàna 13 Sorarivo tsipika aotraotra ray dia olom-pirenena ihany koa. Ny 14 ny fanovana ny satany mpanohitra. Marina fa efa fampiarana didim-panjakana no nandrasana tamin'ny lalàna 12 Sorarivo tsipika aotra 13 kanefa dia novaina indray izany taty aoriana. Ny 17 artikla 17 ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo amparafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka, asa anatiny antoko politika, vondrona politika sy ny maro hafa. Atao lokom-boasary daholo ny trano-panjakana, ny EPP sy ny maro hafa. Santionany amin'ny fandikan-dalam-panorenana ihany koa ireo, sainga ny mahavarina dia namorona ny repoblika faefatra ihany no manitsakitsaka izany. Sarotra ve ny manatanteraka izany lalam-panorenana izany? Nakajokajy politika aza dia tsy hita loatra izay ho fanajana lalam-panorenana hatramin'izay. Manana ny teneny tokoa ny mpanohitra manoloana izany, saingy izay mihetsika rehetra, soketaina ho maneho itonina na filaminam-bahoaka ary mpanonga-panjakana avokoa, nefa ny afitsika ny mpitondra no antony. Fa mampiseho ny herin'ny atrany ny antoko tiako Madagasikara amin'ny alalan'ireo ratsy mangaika isan-karazany ao anatin'ity antoko ity. Isan'izany ny fijoroan'ireo vehivavy Tim indray raha somary nangingina izany teo aloha teo. Manana tanjona goavana izy ireo ao anatin'ny antoko ary tsy kely soroka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Njavandre maefa sy toky Ramarola. Taorian'ny fisamborana ireo manao akanjo mena teny Ambohijatovo Analakely nanomboka nivoaka tamin'ny fahanginany ireo vehivavy mivondrona ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Eo ihany koa ny sosialim-bahoaka izay hita ho tsy mitsaha mikorosofahana ankehitriny. Manomboka izao hiditra lalindalina kokoa amin'ny resaka politika izy ireo ary anohitra ny tsy mety eto amin'ny firenena. Tao amin'izay tsika andeha amin'ny resaka politika satria efa tafavoaka ry zareo dia nanao antso izay hoe andaontsika hanainga amin'izay satria tena efa tsy rariny intsony ilay zava-misy eto amin'ny firenena izany. Tena sahirana amin'ny vahoaka amin'izao hoe tena sahirana, vidim-piainana miakatra. Ny fandriam-pahalemana tsy mandeha amin'izay laonina, ny asa very asa ireo olona be da be mihitsiny. Tsy miova ny foto-kevitra hijoroana dia ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara. Hikatsaka izay mahasoa ny antoko fa indrindra ny mpiarabelona. Azany mahita antoko politika, ny tiako Madagasikara aloha tena hitako hoe miavaka satria izao tsy maty vonoina izany antoko Tim izany. Efa tamin'ny 9 Roarivo natao mihitsy izay ahafatin'ny tiako Madagasikara nefa mbola nisy ihany.
ka tamin'izany raha ve mo na dia tsy teto ampitirana raha ny filompanorina azy ny filomarika Ravalomanana tena hoe na vita mbola namelona ny atokotiako Madagasikara izay tafajanona teto zao hoe izay efa eto tena na dia hoe mivonoana raha zany atokotimo dia mbola vao maika izy miroborobo dia izay vehivavy zany tena anampy tena anao izay hoe fameloma maso moa zany ny atao zao dia tena hoe amelo maso zany izay manome toky zany izay vehivavy tiako Madagasikara fa tena hoe hiasa anabe vo ametraka ny filomarika Ravalomanana izay le tena hoe tanjona zay le tena tanjona eo ataonay zany satria président Ravalomanana zany tsy propagande ny ataoko eto fa tamin'ny androny kosa ny aloha efa tena tokony tena ho lasa lavitra zay mihitsy nataon'ny olona tokony efa ho lasa lavitra mihitsy Madagasikara fa saingy potika tao anatin'ny ray mpimaso izy sendra nilainga tsara lahatra sy ny zavatra rehetrarehetra natao moa tamin'izany fotoana raha tsy ivana dia niasa botsy lasa teo no nanao oentsika goavana teny Belair ny vehivavy Tim efa mihoatra ny 10 izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny eto andrenivohitra ary mbola miantso ireo izay te hiditra anatin'ny fikambanana fatahaka ny mahazatra dia ny raharam-pirenena ny lafiny ara-politika toy ny lalàna mifeny mpanohitra eto Madagasikara no anisan'ny songadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity nasian'ireo mpandray anjara resaka ihany koa moa ny mikasika ny tetikasa fanamboaran-dalàna eto Madagasikara mamitina izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Jessica Miray teo amin'irindra tsara ny toky raha maro lahy anisan'ny mampametra-panontaniana hatramin'izao ny mikasika ilay tetikasa ny filoham-pirenena raha ny fampanantenainy tokoa tamin'ny fampelezan-keviny dia efa vita tombana avokoa ny asa ary efa misy mpamatsy vola inona ary zany no mbola tsy anombohan'ny asa hatramin'izao raha ny zavatra misy zavatra niainana hatramin'izay dia hita sy tsapa fa mbola tsy afaka miala amin'izany atao hoe vondrona iraisam-pirenena zany ny firenena malagasy ary izay anisan'ny natafalatsaka antsika anatin'izao atao hoe fahantrana izao satria raha miprograma n'asa ny eton'ny filoham-pirenena ny UEM dia tsy fanaraka amin'ny programa n'asan'ny vondrona iraisam-pirenena mihitsy ka fahalalako azy aloha araka ny zavatra hitako sy zavatra iainantsika dia tsy ho tafavoaka mihitsy sisy famatsiam-bola mihitsy le resaka UEM izay ngamba no aresy lahatra anazy hoe amonjy an'ny fivoriana ohatrany tony satria arak'ilay lazaina teo hoe tsy ho tafavoaka mihitsy ny firenentsika ary mbola tsy afaka miala amin'ny atao hoe vondrona iraisam-pirenena na ny Banque mondiale ohatra na ny FMI na ny vondrona européenne Union européenne ao anatin'izay rehetrarehetra nampiteraka aia amin'ny fitantanandraram-pirenena ihany koa ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fizarana avy momba lalampandrenana dia ny mikasika ilay sata amin'ny feny-mpanohitra izany tomy teo aloha ihany no miverina tsy misy le séparation amin'ny mpanatanteraka sy mpanao lalàna dia izay zavatra zay no antony mahatonga an'izay zavatra zay satria raha maka fanapahan-kevitra ny mpanao lalàna dia verina amin'ny hevina izy ga tsy matapa-kevitra le atao hoe mpanao lalàna rehetrarehetra zay nanao an'iny lalàna iny sy nanapa-kevitra tamin'iny zavatra iny ny ACC zany ny tiako resahana eo satria raha ny ACC zany androm-panjakana mpanao lalàna anankiray teo hoe anisan'ny tena goavana eto amin'ny tany sy firenena satria izy manapa-kevitra ny tao hoe lalàna rehetrarehetra zay tena hitondrana an'ity tany sy fanjakana ity dia zay zavatra hoe tokony tsy hisy mihitsy zany hoe zavatra mampisalasala ho avoakan'ny ACC zany ka raha ny zavatra nitantarainao tao sy niteneninao tao ary zavatra nisy mihitsy le izy hoe hafa ny zavatra avoakany aveo ny miembotra amin'iny mamoaka zavatra hafa izy zay zavatra zay zany anisan'ny teneniko hoe tsy misy le séparation amin'ny mpanatanteraka sy mpanao lalàna zany ka io koa anisany efa navoa foana ny atao amin'ny ACC anisan'izany le zavatra hoe azo raisina fa tsy mitombony reny reny zany zavatra tsy mbola nisy an'izany zavatra teto amin'ny tany sy firenena fomba fitenenana ohatran'izany zany ny antony manko dia ny olona anankiray rehefa amoaka fanapahan-kevitra na ny atao hoe fikambanana anankiray dia efa voavolavolo io zavatra ho avoaka io efa voadinika ny rehetrarehetra io fanapahan-kevitra raisin'ny rehetrarehetra io dia zay zany rehefa fanapahan-kevitra raisin'ny rehetrarehetra zay tokony tsy hisy tso zany tsy nety indray ty na mety indray ty fa efa niarana napaka tao dia miara-tompona ndraikitra miara-tompon'le fanapahan-kevitra ianao zany dia tokony tsy hisy an'izay zavatra zay fa vokatry le atao hoe tsy fahaizana mitatana foana ve zany zavatra miseho rehetrarehetra zany ka zany rehetrarehetra zany arak'le fanoteneniko tamin'ny fandarana teo aloha hoe
rehefa hitondra rehefa menandraikitra ianao amin'ny asa miainanao dia mila mandinika tsara ianao, mila mieritreritra tsara ianao satria firenena no entina nitondrany fa afabaraka tanteraka indray isika malagasy sy tsika eto Madagasikara no natao ny mpitondra fanjakana malagasy na tsikafy ny Transparency International Initiative Madagasikara mantsy ny dossier maloto momba ny fananganana EPP manara-penitra tany Fianaratsoa ary tany Tomasina ny antsipriazary eo amin'ny sary Srindratsany Andry Rakotomalala. Ity ilay oronan-tsary mirakitra valin'ny fanadihadiana lalina natao ny Transparency International Initiative Madagasikara. Votoatin'ity oronan-tsary ity ny fisian'ny kolikoly tao anatin'ny fananganana EPP manara-penitra ao Tomasina sy Fianaratsoa. Porofo zao fa tsy niteniteny foana akory ny mpanohitra raha nitaky ny mangarahara hatramin'izay. Tsapa ankehitriny fa endrika ivelany fotsiny ihany ny manara-penitra ho an'ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Izahay mantsy raha miteny dia milazaina foana fa hoe ampanaratsy fanoherana botolo nefa misy ny zavatra mitsangana. Eo no mipetraka amin'ny fanontaniana. Resaka manara-penitra aloha voalohany dia be dia be ny zavatra azo ambara mahakasika an'ilay hoe kianja na sekoly manara-penitra satria rindrina mijoro ve voaloko tsara tare zay no atao hoe manara-penitra na trano inona na trano inona fa mahakasika ny EPP manokana dia be dia be ny fanontaniana mipetraka satria pokaty zany zavatra zany. Vao resaky ny solotena maritry ny UNICEF teto amintsika fa ambany dia ambany zany niveau ny fampianarana any amin'ireny sekoly ireny ary rehefa ambany niveau ambany torak'izay ihany koa zany niveau ny mpianatra. Inona no antony? Satria nitsinoavina ireo le tena voaofana nivoaka tamin'ireny sekoly mpanofanana ho mpampianatra ireny ary mampalahelo anatin'ireny ary dia nitsinoavina ireny natao tony tsy misy natao fitaovana ka nahitaky ny karamany ara dia mandady lady sy migrevy amam-bolana maro vao mahazo an'izany atao hoe karama kely ny izany karama kely ho iaho vao maika moa tsy resahany intsony ny framma sy ny rehetra ka fanontaniana no mipetraka ihany koa mahakasika an'izay navoaka ny fanadihadiana vokatry ny fanadihadiana navoaka ny firaisamonim-pirenena Transparency International hoe tsy mazava ary efa ela no resaka an'izany izay tsy anivon'ny resaka manara-penitra ihany fa maro fa ny androany aloha dia resantsika ny resaka EPP manara-penitra sisy kora tsy diso 420 ny nanaovan'ny fanadihadiana tany amin'ny 6 chef lieu de province zany dia hita tamin'izany fa maro ny tsy ara-dalàna sy ny kolokolo tao anatiny efa noresahanay avy aty anivon'ny fanoherana izany izay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara hoe fomba ahoana ihany koa anatin'izany nahazahoan'ireo orinasa nahazo le hoe asa resaka passation de marché tena nalalaka marina ve ary tena nanaraka ny kalitao ve ny zavatra ny tanterahana satria araka n'izany mbola tatitra tao raha rahantsika anandre zay tokony ho aparitaka mihitsy eran'ny Madagasikara ho fantatry ny rehetra hoe misy ny kolokolo eo misy ny firaisana tsokombakomba amina zavatra maro eto amin'ny firenena. Voarakitra ao anatin'ity fanadihadiana ity ihany koa fa mitete ny efitra ampianarana manara-penitra rehefa avy ny orana ary tsy ampirivotra indray rehefa mafana ny andro. Tsy mazava toy izany ihany koa ny dingana sy ny vola be nampiasaina tamin'ny fanamboarana ireo EPP izay lazaina ho manara-penitra midika izany fa feno kolokolo sy kitrano an-trano ny tsenam-barim-panjakana. Raha fehezina izay rehetra izay dia taratra ny fitondrana ity firenena ity ny zava-misy amin'ity endrika ratsy hitantanana mamofopofona kolikoly naposaky ny Transparency International na ity. Dia zay ihany koa ry toko lasy toko vavy netoko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity aza vatonona ny fandarana Global News aorin'izao fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana ahona marina ary ny oronan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS aminao amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Vieux Courrier. Marasanao ary tsy saraka hatrany amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray fena ho tapoko.